araky ny andininy fa efatra ny dimapolo ny lalam-pandrenana azo aitsika zao aty amin'ny antenera-pirenena de matotro ya mazava hoazy moa fa ny tena dia mpanao lalàna ary tokony modely amin'ny lalàna ary ny andraikitra zay nomeny lalam-panderenana anay dia tsy maintsy respectena izay aza dinona fa ny filohan'ny fanavaozana Andriamatoa Mikael fanavaozana repoblika dia nanao safidy izy raha hitondra ny tany sy ny fanjarana de nanao an'izay fianianany tamin'ny lalam-panderenana zay ary izay indrindra no ambarako ombenombeny fatapoko fata-pirenena fa tsisy coup d'état teto ary mbola mipetraka io lalam-panderenana io raha androany moa isika nisy faravan'igny gouvernement iny de tsy maintsy hisy fanendrena premier ministre ary tsy misy atao mifanaraka amin'ny lalàna fa ny tena zava-dehibe dia izao isika de tsy maintsy mijery ny olona izay afaka miara-miasa amin'ny président Mikael ary tsy tokony sinatsindry na ara-politika na ara-sosialia na indrindrandrindra na azoko tenenina angamba ny réseaux sociaux avelao izy ho libre tsara mijery olona izay afaka miara-miasa aminy ao anatin'izay zavatra zay ary indrindrandrindra mba ahafahany mamaly ny hitahitam-bahoaka izay ny akabiazany efa vita tao anatin'izay zavatra zay ary mba ahafahany mandeha anisany zany hoe efa vonombonina ve ny antenera-pirenena iza marina moa zany le mamaritra maro anisa zao ety anivo ny antenera-pirenena mazava hoazy ny taorian'ny fiovana teto amin'ny firenena dia tahaka ny andro mpanjakana rita misy foana ny fiovana ao anatin'izay zavatra zay aza dinona fa ty antenera-pirenena ty dia misy mpanohatra tany ary ireo mpanohatra reo dia anisan'ny tarika azy ny tenako za le mpanohatra teo de rehefa nisy ny fiovana iny de mazava hoazy niovany rafitsy ny bromaritra ary ny akabiazan'ny bromaritra de azan'ny fanoherana de misy ireo indépendant PDB na indépendant azy izay miforme groupe namaritra an'izay nametraka an'izay plateforme majorité ho an'ny fanavaozana de izay no mazopetraka zany hoe tafiditra ao anatiny koa zany nany IRD irmara teo aloha misy IRD démission fa ny akabiazany de ireo indépendant zay tsy manana antoko tao anatin'ny latsaka tamin'ny tenany maoka ny akabiazany ireo de ao koa moa izahay firaisankina izay fananohatra hatramin'ny voalohany fitondranana ary manaona moa zany mikasika ny andiny fa roa amin'ny fitopolo amin'ny lalam-pandrenana hoe mandany toera ty fa tsy azo atao mivadika ao anatin'ny vondrana politika mazava tsara ny lazainy lalam-pandrenana tsy azo atao mivadika amin'ny antoko ka teto tsisy antoko no evadia zao fa groupe parlementaire ka zavatra tiako atao sady indépendant kory zareo tsy ao anatin'ny antoko ane zareo ny irmara oa ny irmara afaka amy démission izy tsy mahazo miditra amin'ny antoko fa esprit nanoratana an'io lalàna io ifehezana any olona mivadika amin'ny antoko hafa fa izy zany tsy afaka miditra amin'ny antoko mihitsy fa keo tsara ny lalàna fa izy tsy afaka miditra amin'ny antoko hafa intso fa tsy resaka antoko resaka de matokony antenera-pirenena efa misy anarana vondomina tokoa ve any zao sa hoe manahoana izy voalaza mantsy ohatrany hoe androany alakamisy no nilorana n'izany anarana zany aleo aloha miankina ny fanavaozana ny fanapaha-kevitra iresana rehetra mba hifanaraka ade ampanarahantsika ny lalam-pandrenana izy fa ny teny hoe ny anarana vonona zao betsaka ireo olona te handray anjara hanompo ny Madagasikara amin'ny alalan'ny toeran'ny premier ministre zava-dehibe ny retenzy atao miaraka filomprenena
fanaterany anaran'izy ireo aty amin'ny antenerapirenena mba ho safidina ao anatin'izay zavatra zay fa diso ny fitenenana hoe zany manendry ny premisy na diso zany to fa ny lalam-panoreny fotsiny ny tena ny propose zahay avy ato dia anjaran'ny filohampirenena zay misafidy hoe iza marina ny olona mety ahafahana mitondra atsika amin'ny cinquième république fa fiovaovana ity an-dalana tompoko dia mahataraiky atsika satria aza dinona fa 4 volana no de hoe hiasany ity fitondràna izy andriamato sy teny randrena soloneko izy io tokoa hoe mety hoe disadisa taminao sy ny prime ministre tokoa de mandeha miresaka hoe ianao tokoa hoe mitao ambadiky izay migraiky ilaza fa hoe tokony ajanonao anatin'ny 25 ora ny prime ministre lehibe ny gouvernement ka zay efa niteny fa raha misy resaka nandreka ty hoe misy mitady konkonina amin'ny motion de censure de milaza izy fa voalaza ny ACC fa tsy azo anaovana motion de censure tsy azo anaovana motion d'empêchement zay ny greka aloha tsisy fantako reny ary tsisy nionamiko nary ray za koa mba tahaka ny malagasy rehetra nahita anjareo eny amin'ny réseaux sociaux manao any fanambarany fa ny resaka moa fa nisoropotaka tsy maintsy mandeha foana za koa mpanao politika fa zatra an'izany tena fa mbola tsy niona tamin'ireny nandrika aza dinona fa nizany greka misy BDB na eto Antananarivo fotsy mizenizeda misy BDB na eto Antananarivo ty zenizedana toko ihany ty zenizedana toko ihany ty zenizedana toko ihany ary izay indrina mbola mitsoka atsika tamin'rehetra eto Madagasikara zay nanzay anjara mazitsika tamin'ity fanovana ity hoe tena imasotsara atsika tanora raha misambatra izy mba hoe ny feotsika ny tena zava-dehibe ny mionona ny feon'ny tanora amin'izany concertation nationale izany mba hanomezana lanja ny tanora eto Madagasikara sy ny hoavy ary nanao ezaka mihitsy izao fitondram-panjakana izao raha tsy teny fotsiny aho amin'ny fanomezana jiro ho an'ny 1 mégawatt isaky université manerana ny Madagasikara fa teto Antananarivo 2 mégawatt satria université anao ary fanamboarana toera fivoahan'ny tanora zay tena fa mipotika tao anatin'izay zavatra zay ka ny amiko mitsotra ihany tsy aza odikoditsika parapolitika ny fiainam-boky misy interen'olona foana ao anatin'ny zavatra ny intereny sy tena am'izay solonay ny vahoaka malagasy zay atsara vahoaka malagasy zay zavatra zay mbola apetrako hatramin'ny androany ary za sy teny anjana solonay am'izay mpanao politika rehetra de anisana angamba mipetraka tamin'ny famberana tsisy handany zany nandritra nanovako miavatory zay petraka ny miaramila zay nanosika tao anatin'izay zavatra zay natsehiko hatramin'ny trako filohampirenena fa olona de bato lohan'ny antenerapirenena mety misy ifandraisany ve tamin'ny dianao tamin'ny frantsa ve zava-misy eto Madagasikara ina marina ny tena fionana natrehanao tany andrevako misele ravera tsy haiko hoe zany misy ny délégation nandeha tany frantsa observateur topoka marina fa nampandraisana andrara teny fa za olona mpanao lalàna za olona tokony modely zany badge bleu zany tsy mahazo miteny fa badge rouge mahazo miteny teo amin'ny latabatra boribory miaraka tamin'ny fitondran'ny frantsay miaraka ny tariny fitondra frantsay fa za tompoko de tsy nandray anjara mihitsy tsy miteny fa respecte za olona mpanao lalàna rehefa anao badge bleu de tsy miteny na de mivitena iteny ara nandany tenako ka tsy haiko hoe inona ny fandraisany an'izany fantanina fa hoe zava-misy eto Madagasikara tsisy tsy haiko aloha mety hisy ifandraisany fa za tsy sisy teny nataoko tany observateur tompoko tany
raha mifiresaky mila de ohatrany hoe lasa sana ny resaka diplomasia amin'ny fifandraisana amin'ny Rosia etsetratsetra fitaovam-piadiana nefa mpanao lalàna andriamato filohan'ny antenimieram-pirenena aiza marina ny am'izay hoe tena mpitady vola ho an'ilay firenena tokoa ve andriamato tsy tendrandrena sominaiko mpandrafitra ny diplomasia amin'ny fifandraisana amin'ireo firenendehibe. No za toko de anisan'ny vahoaka malagasy tahakany fa mampiavaka fotsiny hoe za dia filohan'ny antenimieram-pirenena izay misotona vahoaka malagasy telepolitisy. Ny politikan'ny filoha Mikael de mazavany misokatra amin'ny firenena rehetra ka variana ako ary za raha manao bravo amin'ny président Mikael na mbola tsisy tamin'ny tantara na taty an'Afrika zany filoha mitondra ny firenena anankiray zany dia raisiny firenena anankiroa zay tsy fanaraka ny diplomatie. Mitoveva filoha Mikael mihitsy hoe misokatra izy amin'ny firenena rehetra ary misokatra amin'ny BRICS amin'izao fotoana izao koa tahaka ny sokafiny planeta ary mitovevany hoe anetany France izy aneta any Rosia fa mampagaga fotsiny mahavariana fa maninona ny asa ataon'ny Mikael président Mikael de za tompoko tany koa de mbola observateur fa za sotena ny vahoaka malagasy a de tsy maintsy mijery a afahako manao tatitra amin'ny vahoaka malagasy zavatra atao rehetra observateur fa misy matsy milaza natrany natambatsotra serasera hoe andriamato sy tendrandrena sominaiko super président zany hoe ianao mihitsy ny tena mibaiko ny colonel Mikael Randrianirina fanatriny vavarazy tsy afaka anao an'izany ary za koa mba nite zany dagaky sy moko am'zany hoe fanajana ray aman-dreny zany marina fa zandriko amin'ny taona izy fa tamin'ny fotoana nazahoany fahefana mahafiloany fivoazanazy anjaiko maha-président ary tsapany zay fanajana zay maiko azay fa intérêt n'olona mpanao politika maro miampisaraka anay Mikael ary zay no nilazako ary averiko eto raha zavatra vitan'ny président Mikael amin'izao fotoana izao tao anatin'ny fotoana folo tsy hositena Randrianasoa miaiky no candidat ho filoham-pirenena amin'ny fifidianana manaby rambo io président Mikael zany hoe raha milatsaky raha tsy milatsaky izy zany de mety ho candidat ihany andriamato tsy tena Randrianasoa miaiko miady tsotra ary mazava Madagasikara mitady le raha tahaka mitovy avy Mikael tao anaty fotoana folo voavahany Jerosalamy marina tsy voavaha tanteraky reny atsika kosa tokony manao bravo tamin'ny fotoana folo namany zany izy nampiakatra karama izy 14% nanome prime izy mpiasam-panjakana rehetra nampiasa manady izy natseny zany zavatra zany ny université rehetra misy magawaty manerana Madagasikara ny facture rehetra tonga entre zao voapay avokoa izany rehetra zany mitanjony napetrana amity loi de finance manaraka ety 24% ny vola mpanjakana de tsy maintsy averina any amin'ny décentralisation zany ary 33 millions de dollars ny volany izy moa tia ny volany lavanily averina any amin'ny zareo zay misehatra lavanily niko itadiny tsy fitady amin'ny Jesosy tsy mbavalady ny lela miady zao manao ny raha eo inona zavatra am'zao misy karazana mpamoaka ataony colonel Patrick Rakotomamonjy andriamato filohan'ny antenimieram-pirenena voatontonona anarana olona maro be ao anatin'le izy aiza ho aiza mety fanazavana na mety fanitsinana fanamarinana hoentinareo aty amin'ny fitondra fanjakana za aloha ho atsika vahoaka malagasy tsy akanavaka eto monina eto a Madagasikara sy isika diaspora rehetra monina manerana nanjekety aoka kosa reny marina marina fa tsy anao famisoravakataka fotsiny
za aloha tena hitako hoe fanosorapotaka zay izy de tsy fantatro ao anatin'ny rangahy misy antony atao izy mitendrena tamy toerana teo aloha ary misy antony koa atao izy nasory aminy toerany tsisy resaka tsy dipodika tsy dipotare ao anatin'ny fanavozana tsika raha misy zavatra ataonao tsy mety tombotsoan'vahoaka malagasy de tsy maintsy misy fandraisana andraikitra febritra ao anatiny fa tsy hoe frustré anao de teny zavatra tsy maro zay ny nitenenako hoe raha manana zany profilany izy de zany démission tsy maintsy tany filohany antenerateneny za mba lehilahy anankiray mijoro foana amin'ny intereny vahoaka malagasy atraminy androany ity ary toizako zany zavatra efa ny safidanao politika izay politika zay hoe zavatra asomy vahoaka malagasy ka raha kamoaka zany ane atao amiko aloha kamoaka tsy zavatra tenena vavy atia ty sy tena anao kolokolo tareky ihany anao kolokolo reky ihany anao kolokolo zay mba atao akamoaka ohatry akamoaka zany natao fansorapotaka takatranao samihafa zany ny akamoaka amiko misy dossier misy dossier oentinao de manao akamoaka anao fa fansorapotaka rehefa miteny tsisy fofinao laza izy fa manana taratasy be eo ambony latabatry ny colonel Michael Randrianirina napetrinao fomba izy tao amin'ny doléance PDB ny fitaraina na voresaka daholo ny zavatra rehetra hoe fifandraisana amin'ny karana sy ny mafia volamena fanondranana volamena za aloha afaka mizorovavolombelona raha zava-misy teto tsy teny fotsy resaky monopolisation raha vaniny président colonel zany na maro na ny vazaha na ny karana na ny malagasy zay nametraka natao hoe zany monopolisation raha vany zany ka ina kolokolo ohatran'zany isika moa mieritretra hoe zany monopolisation zany mato mijoro teto de misy kolokolo eo anaty mino fa misy olo fonanao kolokolo tamina hoe mipe vola azy hibetsary monopolisation fa tsy manaiky an'zany ary fantatro zany tsy hoe fiarovako azy satria za resy lahatra any fa azo trapahitamana zany kérosène anerakatika totaly réserve nanao azy fa vita nampitsahatra an'zany monopolisation zany eto ane be de be mihitsy ny orinasa hoe orinasa anankiray manao menaka fotsiny misokatra ny menaka zao mano rehetra misokatra ny na ny lafarina na ny vary hoany rehetra ao ve fa misy orinasa teto hoe hitsangana de nangatana vo zany atao kolokolo mijoroana aloha raha mahenatsika mrahalahy Michel hoe zahay tompokoa de anangana orinasa de najanona orinasa anay misy ve zany ka doléance inga zany mipetraka ambony latabatra zany zay zavatra tsy fa fitarenana iny zany taloha ne ka na hivarotra voanjo ka tsy maintsy mandalo amin'ny mambravatomanga am'izao fotoan'izao misy ve tanora malagasy samy misy ve orinasa international ka tongeto ka tsy azo sokafa rehefa misy potaka de hafa zay fa tsy ekeko kosa tsy ekeko mandrakizay raha zao aza manoka an'izao fampandrosoana any Madagasikara zao no isorapotaka ka tokony manao bravo koa isika tokony manoana koa isika fa tsy mora reny napitrahaka monopolisation raha resaka pétrole fotsy isoron'Andriamanitra fa tapitra amin'ny mois de mai zao ny contrat pétrolier rehetra mba hisokatra tsika amin'ny pétrolier hafa koa mba hisy fananana eran'izao tsy mora ne zany zavatra zany ka ina mihoatra zany ve tsy azorovana kolokolo fa matao sa président Michael manao an'zany zavatra zany tsy manao kolokolo rangahy ary za mahita azy fantatro zany mba miezaka vo akaikina ary mianatra iza maro mamoa ny président Michael fa tsisy kolokolo zay zavatra zany miezaka izy manokatra ny sehatra rehetra androany zao na nijerytsika vaovao farany teo de nametra-pialana ny mpiambana vaovao birao ao anatin'ny boromaritry ny
voamera-pirenena male tena misana ny fifidianana. Ina mety ho antony zany raha ny fomba fahitana ho azy de mety tolohan'ny antemera-pirenena? No, ny fahatsapako fotsiny ireo koa mba nisany miresaky ny fahatsapako ny zavatra io ry zareo tsy de hipetraka ho blocage rehefa mpandrosoana satria na tiana na tsy tiana hisy fifidianana maromaro mandeha eo mba tena hisy an'izay fahatokisana tanteraka ny seny izay nefa misy koa asa dinoana fa isika tsy afaka miala tamin'ny fanapahan-kevitsy ny haseseny tsy azo hivarozana tsy afaka ankafasiny izany izy zareo koa tsy te ho blocage ao anatin'ilay zavatra zay fa fahafantarako azy fitiavan'ny tanindrazana zany mety misy dinika ihany hoe tao anatin'ny mpitondra sy ny fiambanao ny boromaritry ny seny ny fijeriko no zareo satria ianao nametraka fanontaniana tamako de valiko izay zavatra zay hoe hisy fifidianana maro satria na tiana na tsy tiana tsisy fifidianana mandeha eto raha tsy vita le fomba ka raha reo ndray no ampanovina an'io de mininina ndraiky rehetra io président Mikaely fa efa nisafiana fa nametraka ny lalam-panorenana ho respecté de tsy maintsy respecté zavatra io fa eo koa izay zavatra zay misy fatsapahatena tamin'izareo satria tsy maintsy zareo iorganize an'izay fifidianana ka tsy asa dinoina fa hiditra referendum tsy roviana tokoa zany referendum de mety fa misy andraikitsy izy moa anarany ty ministre d'état sy ny maître antitra maître antitra ao koa ny seni ao ny intérieur manomana an'izay rehefa vita rehefa vita le république fahadimy na tiana na tsy tiana tsy maintsy akany république fahadimy isika satria tsy maintsy ho taperina ity république fahaefatra ity satria nisy fahabagana zay nisy eo amin'ny filoham-pirenena ka zavatra tiako tenenina ao anatin'izay rehetra zay dia tsy maintsy hina ny vokatry ny option concertation nationale io no mitondra atsika anamin'ny referendum zany hoe tsy maintsy referendum tokoa hoe moa natria zany hoe lalam-panorenana tokana ihany volavonana lalam-panorenana tokana no aroso isafidiana malagasy sisy teny manapitra an'izany fa voaka malagasy andao inotsika reo tanora malagasy andao inotsika reo vehivavy malagasy reo andao inotsika ny tantsaha andao inotsika ny mpanjara rehetra andao inotsika ny malagasy ina moty tsakanavaka rehetra na ny malagasy monina any ambanivohitra zany na ny monina ity andrenivohitra avy any amin'ny faritra rehetra na avy any amin'ny ina anarany te diaspora rehetra andao monina aleo ivoaka eo ina le hevitra oikeny rehetra de zay ny fanapaha-kevitra fa tsy hevitry ny siteny zany alinao tsy ho hevitry ny président Mikaely koa no raha ny tsy ho hevitry ny maître antra no apetraka ao anatin'izay zavatra zay fa na eo hevitry ny ina moa na RFFKM no natao fa ny hevitry ny malagasy rehetra rehetopoko no angonina de apetraka eo de eo am'izay itsika na hoe bon mahita lalam-panorenana tokana lalam-panorenana maromaro lalam-panorenana ina izay ny zavatra tokony hipetraka président moa fa efa nametraka hoe iny décentralisation iny no tiana atao am'ty 24 mois ty ina tiatsika apetraka ao anatin'izay zavatra miteny ana to hoe miaino tokony miainona ny tanora mantsy zao le hoe zany zay takeo zay ny grec samy miteny daholo fa zao koa izao mbola nanolo-kevitra hoe tokony retolo reto laza Razapersson Tahina Razafinjoelina no tokony ho prime ministre tokony hoenona ve zany tokony mandalo aty aminareo hoe misy anaran'olona koa mba tongatonga ty aminareo misy manafitra koa ve dossier ty aminareo zany zay anarana tonga teny ka lefa nahevoly amin'ny président président moa fa nanao fianianana tamin'ireo lampalorenana zay anarana tonga ty na anaran'izy na anaran'ny président Edgar aterinao koa androany terina ihany daholo ny anary de anjaran'ny président am'izay misafidy izy ny mety aminy fa izy io tsy maintsy anarana tokana ihany aloha no tokony anarana tokana no fidina ao anatin'izy mety misy tokoa ve zany hoe resaka mamra vatomanga mantsy ohatra hoe mandalo tany daholo rehetrarehetra am'ty fitondrany ty koa misy resahan'ny olona koa misy 2.0 mamra vatomanga
2.0 2.0 membre vatomanga 2.0 ohatra hoe miresadresaka hoe coupe lidaya isany hoe mpamin'ny baiko aiza hoaiza tokoa mety fanazavana am'izany izay ny zavatra tena mampalahelo rehefa misipotaka isika zany za tena mitena raha nisy olo micoince any membre vatomanga am'izao fotoana izao zay anisany misy tanany mivandikely io zavatra iza moa ny olona tsy nampahoriny membre vatomanga ty iza ary mino ao fa na société misy anareo tatra zay zavatra zay nampahoriny daholo tsisy zavatra mandeha tsy mandalo azy fa za masamy miteny fatapoaka fatapireny tsy azo afeny zany aoko fantatry mivoaka malagasy ary zay ngamba tsy fahaizako politika za tsy zavatra mangarahara misy tanany micoince azy tao Maurice ary zany zavatra za vavolombelona za teo misy tanany izy mitory azy rehefa miteny fitondràna Mauriciana hoe afaka mila ola torenty membre vatomanga izy mitory de androany hoe ko satria atao hoe vatomanga deo izy ianao sa 2.0 hoe ny fanazavana fantanina mba omeko any fanaovana mampanetsy tena reky mba te hametraka fantanina sy zany rehefa napikatona société ve mamay ny Kofalidaya rehefa nanao monopolisation ve Kofalidaya rehefa ny contrôle finance ve Kofalidaya hoe versé direct amin'ny compte kana Maurice ny volam-panjakana fa zany dolo ny zavatra nataony membre vatomanga taloha nataony ve zany zavatra rehetra zany raha nataony no amin'ny profa io ara fa misy volam-panjakana natao na ty société ty nakatony Kofalidaya na io Kofalidaya mana société de manao monopolisation zay namona ty firenena ty na io Kofalidaya mibloky ndray koa ny ino moa anaranty mibloky resaka lavany mibloky resaka zof micontrôle resaka menaka micontrôle resaka lafarina fa nataony Kofalidaya izy zany rehetra zany fa zany rehetra zany nataony membre vatomanga na misy société ingeza tonga de hoe izy no mibloky any zavatra fa nataony ve zany zavatra fantanina tiako apetraka atsika malagasy valy tompotsy nao an'izany izy fa hoe no ny intérêt politique any sasany tsy azoazony izy de tsy maintsy lotony izy ao anatin'izay zavatra zay de taiza moa nahitanao cité nanao an'izany afera resaka volamena andao sika ijereva raha nisy raigrama nalefa ny cité ny exportiva cité fa misy intérêt ao de hoe ravana ny intembera-pirenena azavady kosa re tompoko isika mianakavy ve de tsy manany eritretra hoe za fefa ny député tsotra fefa ny questeur n'assemblée nationale fefa ny vice président za lasa président n'assemblée nationale fantatro zany budget-mpanjakana zany tsy ampy io budget-mpanjakana io ary lanina ao anatin'io budget-mpanjakana io de ny salaire atsika mpiasa-mpanjakana rehetra dikan'izay zany rehefa ravanty tsisy lalam-pandorena ntsony eto rehefa tsisy lalam-pandorena neto inona ny zavatra misy tsisy tsony banque mondiale tsisy tsony ny FMI rehefa tsisy de karamaniza no ipehina karamaniza volaniza no ipehina karamampiasa rehefa tsy feno io vola io ho satsika ave tsy ipehe karamampiasa fa androany hoe alao ravana any rehefa anao teo ministre rehefa anao teo filopirenena rehefa anao teo député tsy hoelany ho vity mirotrandray ianao ary iza moa mitenan'io de olona latsaky tsy lany reny dolo ka aoka zavatsara fa tsy ho vita hatramin'ny concertation mitady vola io fa tsisy internationaly hamatsy volan'io zany malagasy any io tsy volantsika malagasy ihany mandeha amin'io fa mitadiavana vola koa ny européen hanampy be debe ny hanampy hanome volan'io hanampy Japon hanampy dolo ny rehetra afatsika mitady volany hianonan'olo any mba nivoatra any fa tsy ataotao fotsiny le izy hoe zahay reto ihany no hiteny de zao non tsy mitovy zavatra takitsika eto amin'ny ino anarate eto amin'ny capitale sy zavatra takina Antillas sy zavatra takina Ndego ny any Ndego mety resaka lavanily zareo ny any Antillas mety resaka renakibontany zareo ny eto mety resaka fanabiaza tsy mitovy ny any mba nivoatra mety resaka éducation miaraka insécurité mety zao tsy mitovy
ny diaspora mety resaka ry zareo hoe ahoana ny sécurisena ny fiverenanay any Madagasikara ny zananay ohatra zany tsy hitovy zany zavatra zany ka zay no itenenako io hoe aza mamahalalitra ny vahoaka malagasy fa raha vo tsisy lalampanorenany eto tsisy banque mondiale koa eto ary tsisy karama bope ary tsy ahita vola atsika tsy ho ampy io vola amin'ny concertation nationale io fa tsy hiteny fotsiny hoe ianao mitady place teo raha rehefa mitady toerana ianao anomponao an'ity fireneny ity tsara zany tsy hoely ho élection miomana andray koa ianao fa zao anisan'ny voateniteny matetika hoe firongony mbola be firongony tokoa viany anaty fitondrana ndray mato filohan'ny antemeram-pirenena ina moa natao hoe firongony zay niaraka tamin'ny fitondrana teo aloha tsy zay natao hoe firongony za mba tia metraka fanontaniana nisy fiovana teo nisy mpitondra teo aloha fefa nisy fiezahana ve nataon'ny fitondram-panjakana nanala reny tompona ndraikitra rehetra manerana Madagasikara zay tsapa hoe niaraka tamin'ny fitondrana teo aloha atao aminao zao mba misy député maromaro de oravatsika ty oravatsika ny temeram-pirenena ty tsika tsy afaka andravany temeram-pirenena fa za fotsiny fiovana nisy teto zay nanao fiovana voalohany indrindra zay nanao fiovana voalohany hoe miala dolo nareo rehetra aloha zay no hitondra azy de io ny tima io ny prositeny io ny indépendant niaraka taminay teo reny zay no mitondra ny tiany temeram-pirenena ty de asa hiteny be tsika fa firongony tima sa firongony prosité asa hiteny be tsika zany mitondra ny tiany temeram-pirenena ty am'izao fotoana zao zay fiovana voalohany nataonay ka zay no ilazako hoe intérêt-n'olona no mibaiko azy miteny an'ireny zavatra reny aoka re tompoko hijeriny vahoaka telopolo tapitrisa fa raha isika vao manao erreur io na io karama mampiasa tsy voape mba faly ny mpiasa-panjakana rehetra sady voape ny karama miakatra ny karama mandeha ny jirony mamboary ny lalana misy azy ao atsaraina ny fiainany vahoaka am'izao fotoana zao de atsaraina ny fampianarana eny amin'ny université manerana Madagasikara atombo ny isan'ny mpiasa-panjakana inona ny ilayntsika ao anatin'izay zavatra zay fa zao kosa tokony hitandrona atsika ekeko marina fa mamparatsa ny vahoaka ny tolony hoe misy olona anankiray zay tompona ndraiky teo aloha mbola mipetraka ao anatin'izay zavatra zay afaka sorony faoka kosa tsy hiteraka ady samy mahamalagasy atsika zay kosa aloha de tsy mety zay zavatra zay fa aoka tsika ve de asa hoe hofanatsika zandary iza moa no tsy asa hiteny androany fa raha nisy fitaovana nampiasay fitondrana teo aloha de zandary kola n'ilay baiko any areo hoe zanam-bahoaka any areo hoe hofana zany zandary androany zao isy hitaky ndray koa foaninareo zandary fa reo no ny bombarde atsika de hofanina ny zandary tsy asa hiteny azy hofanina fitsarana na be fitaovana nampiasaina koa andreo fitsarana reo maro ny oloko maty tany ampigajana tany maro ny oloko maty noka zay ka avelao zany tena aminao hoe aoka kosa tsy ampisaraka atsika zay fa raha misy tompona ndraiky la hitatsika hovaina de hovaina le fantanina faraparana zay bato filohan'ny antemeram-pirenena miresaka basy toliara mivadika varamadà am'izao fotoana zao aiza ho aiza ny hevitrao mahakasika an'izy io tany aloha mantsy ianao hoe nanohatra mafy ny fitrandrana ny fasimainty sy ny fandravana ny ala tany aloha androany vesany ianao manaiky de zao za re tompoko tsy olona miréagira fa za miagira za rehefa misy zavatra hitako hoe tsy ahasoa mivahoaka nya zavatra mibaiko a de ny intérêt-ny malagasy de zavatra atsara mivahoaka malagasy ary zay indrindra nanoanako an'io président Mikaela hatramy farany satria miprouve tao anatin'ny fotoana fo bravo anazy de za mitona malagasy rehetra mba ho to ary hanoana ny président Mikaela amin'ny fampandrosoana zay ataony eto zany naovanareo indimanjato ny anaran'ny base toliara tsy ampiova ny impact négatif amin'ny fiainanay fiainany vahoaka malagasy ao toliara zany ka tsy
ampiovany tretriko zany ovaondray rapitso fa tsy ampiova izy zany tsy ampiovany impacte zany ary lazaiko foana ane le izy to na tonga mizanizy ao tonga atao brok io andrehetra de mbola déclareko foana na ry zareo tonga déclareko foana za de manoatra anio fantatro fa raha te andeha fampandrosoana atsika arena kibony tany no tokony avadika ho any fampandrosoana fa misy koa ny arena kibony tany mamono atsika tahaka an'io base toliara io projet anankiray tsy mety manoatra amin'ny base toliara sisy mahatapitra ny fofinaiko farany andriamato sy tendra ndrana solinaiko ianao ve anisan'ny tena mpamatsy ara-bola tokoa nanonganana ny Andry Rajoelina araka ny resaka mandeha fa maninona no atao hoe mpamatsy ara-bola za mpanolotra ny Andry Rajoelina ziky nionganana ka zany nanohatra zany misy vola kokoa ny lana ao anatin'izay hoe manao déplacement mandeha aty zany nanohatra azy ka ina ny tenena mpamatsy ara-bola tsy azo ko ny hoe mamatsy ara-bola sy nanohatra ny Andry Rajoelina sy niongana za anisan'ny olona nanohatra azy maro mpanao politika androany vao miseho izy androany hoe izy io ny mpanohatra betsaka mpanao politika maro eto miseho hoe mpanohatra izy manana zenjety izy risy teny ony tsy nanohatra azafady firmoana nandeha manerana Madagasikara bombarde ny Rajoelina tamin'ny grenade lacrymogène tsy nomeny toerana nafahako ny resaka tamin'ny vahoaka malagasy sa izy am'ireo mpanao politika reo maty ny havako izy am'mpanao politika reo nitafina tao anaty trano nitafiny miaramila tao anatin'ny trano za nitafina tao anaty trano tomaniny zany vady amanjana idira miaramila miaraka mikalaky ny kofa ao anatin'ny trano keo ka androany isika hiteny hoe nareo no mpanohatra nareo no zao de hidikte an'ity fireneny ity fa za fotsiny olona demokrata za tsy ty fanonganam-panjakana fa nanohatra tamin'ny fahamarinana za olo demokrata za no ndray anjara tamin'ny fifidianana dehibe ny olona manenjika eo fa maninona nao no nanjay anjara tamin'ny fifidianana le olona nanenjika ihany no latsaka député koa rehefa aveo fa manina koa ianao nanjay anjara nanday anjara nday koa latsaka tamin'ny fifidiana misy niova ngasy anita am'zany misy ny latsaka mela fa rehefa sy teny izy de vorondolo fa rehefa izy de voromailana ianao izy namady gatolo nisy ny teny hoe za namady gatolo fa nanjay anjara tamin'ny fifidiana ka manina zareo no latsaka député koa zay le disadisanao sy manina ry zareo no latsaka député manina ry zareo no latsaka mera nefa tsy niova seni zay izy izy tsy anjay anjara raha mbola seni io nefa nanjay anjara ry zareo fa za olona demokrata nanoherako any Rajoelina mitoheriko tamin'ny lalam-pandorenana foana izy ary za nanoratra tany amin'ny ACC tsy coup d'état io za ne nanoratra an'iny tsy coup d'état io za olona demokrata de tamin'ny alalan'iny taratasy nalefako tamin'ny ACC nanendrena ny président Mikael satria mendrika izy no namarana ny tolo alao izy hitondra azy eny ary amarana ny dingytsika le matolotoloany antemeram-pirenena isorako anao be deaibe nandray anay aloha tamin'ny Antsiva radio a mampasitraka anao any asa raha aniny misy afatra mpitainao ny piaino non tsisy afatra fa ty vavahady varavarako ty mahafoloa antemeram-pirenena mbola tsisy olotsy nraisiko amin'ny folo hala vovoagato na mpanao gazety rehetra nareo mahatsapa hoe raisiko daholo mpanao gazety rehetra ary na io mpanaona fitondrana na io tsy mpanaona fitondrana fa nisy fandaminana kosa moa tato tsy be deaibe maro ny olona mitato de tsy misy narindra na nareo mpanao gazety nomena ibady satria misy miteny hoe tena mpanao gazety nefa tsy mpanao gazety ka de misaotra atsika mpanaraka ny fandaharany Atsiva vahoaka malagasy tsika anavaka rehetra no tokatrano any na nareo avy any ivelana any diaspora rehetra fa nia fotsiny ny zavatra mibaiko a de nitereny vahoaka malagasy avelao ibaiko ny sasany resaka politika iny tsy idirako iny malalaka ny fanaokevitra isika olona demokrata